toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio sahia mijoro tahaka ny jonatana sahia miatrika fahavalo araka ny voasoratra ao amin'ny samoela voalohany toko faefatra amby folo andiny voalohany amin'ny anaran'i jesosy hoe ary tamin'indray andro dia hoy jonatana zanak' saoly tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny andeha isika akany amin'ny miaramila amin'ny filistina izay ery andafy ery nefa tsy nilaza tamin'indrainy izy sy nametraka fepetra arak'izay nitarihan'ny fanahy araka ny voasoratra ao amin'ny samoela voalohany toko faefatra amby folo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i jesosy hoe ary hoy jonatana indro androso eo amin'ireo olona ireo isika ka iseho aminy ary hoy izy andraso mandra-pahatonga anay any aminareo dia hitoetra ao amin'izay hitoerantsika ihany isika ka tsy hiakatra eny aminy fa raha hoy kosa izy miakara aty aminay dia hiakatra isika fa efa atolotry Jehova eo an-tanantsika izy ary izany no famantarana ho antsika dia nandresy izy araka amin'ny samoela voalohany toko faefatra amby folo andiny fahatelo amby folo amin'ny anaran'i jesosy hoe ary jonatana nananika nandady tongotra aman-tanana ary nanaraka azy ny mpitondra fiadiny dia lavy teo anatrehan'i jonatana ny filistina ary ny mpitondra ny fiadiny namony teo arinany azo antoka ny tolotsain'ny fanahy masina mantoky vavaka isika fanahy masina tolory saina izay olonao mba hahafahanay hanatanteraka andraikitra tsy takatry ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta amen. Mandrapiaona tompoko.